alohan'ny andrenesantsika ny ten'Andriamanitra rehefa dia arivavaka ihany tsika. Eny Andriamanitra rainay tsara indrindra eto tokoa ianao satria ianao dia mitoetra amin'ny fivorian'ny olonao. Ianao dia miteny hoe mitoetra eo ambonin'ny fiderananao ianao ary eo nanehoanao ny voninahitra ao aminay tsirairay avy. Ray io lehibe sy mahagaga ianao ary tsy takatry ny saina ny fiasanao. Mbola velonay izay tsirairay avy, mbola tianao amboarina amin'ny alalan'ny teninao satria ny teninao tokoa mantsy no anitsiana izay diso ananarana ary tarihanao anay mandrapahatonga amin'ilay Kanana vaovao dia ilay Jerosalema izay nampanantenanao. Mamela ny heloko amin'izay rehetra tsy nahatanteraka raha hitondra ny teninao satria tempolinao ary tsy izany tompo ny teny fa ianao no miteny fa izaho dia fitaovana ihany. Aoka izay teny rehetra izay aloky ny vavako dia izay voasoratra ihany ary izay araka ny sitraponao. Ary izany teny izany dia tsy verina aminao fotsiny fa ho an'izay rehetra mandre dia azo fahavelomana ny amin'izany ary tsy ho mpiaino manadino izay fa ny fanahinao no mampianatra anay tsirairay avy hirosonay amin'ny fahalehibiazana mandrapahatonga anay amin'ny fahalehibiazan'i Kristy amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo sy Mpamonjy. Aleluia, amen. Eny avy tenin'Andriamanitra ovakitsika dia tenin'Andriamanitra izay efa fantatsika dia fantatsika satria ny olona moa rehefa vao manomboka mamaky baiboly dia matetika io foana tsy maintsy holazaina angamba na tsy tena dia fantatra hoe Jaona toko fahatelo andininy fa 19 ka hatramin'ny 20. Somary ohatry miverina kely amin'ny andeha ataoko hoe mampatsiahy satria mila mampatsiahy ihany tokoa hoe izaho sy ianao ve efa tena tanteraka ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Andro antsika dia maka izany tenin'Andriamanitra izany ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanany ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao fa mba hamonjy izao tontolo izao. Izay mino azy tsy ho elohana ary izay tsy mino kosa dia efa voaheloka raha teo satria tsy nino ny anaran'ny zanaka lahy tokan'Andriamanitra izy. Ary izao ny fanamelohana fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava nefa aleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany. Fa izay rehetra manao ny ratsy dia mankala ny mazava satria tsy manantona ny mazava fandrao hita miharihary ny asany. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no entintsika androany fampahirezana. Rehefa nydinihana tokoa eo amin'ny 19 dia tena anisan'ny ataoko hoe bazy ozy satria ny olona izao tontolo izao dia ao anatin'ny atao hoe fahamahizinana ka ny olona voaheloka sahady rehefa tsy nandray an'ilay fahazavana izay nirahan'Andriamanitra. Fahazavana izay nentin'Andriamanitra na alefan'Andriamanitra tetỳ amin'izao tontolo izao satria nolazainy izao tontolo izao fa eo amin'ny fahamahizinana nitoerantsika dia naniraka ny zanany nitondra ny atao hoe fahazavana. Jesosy raha teo no niteny an'izany any amin'ny Jaona 9:12 hoe izaho tonga amin'izao tontolo izao ho fahazavana izao tontolo izao izy. Izaho tonga amin'izao tontolo izao ho fahazavana. Izany hoe fahazavana Jesosy Kristy tonga. Ataoko hoe izy nofatsihana namony eny teo amin'ny hazofijaliana mbola ataoko hoe samy narehan'izay daholo ihany fa ny tena olana dia hoe iza ny nandray iza ny tsy nandray. Tonga ny fahazavana hozy izy. Aleon'ny olona hozy izy tsy manantona le mazava satria lasa miharihary ny asany, ratsy ny asany. Dia aleon'ny olona nijanona atao anatiny atao hoe fahamazinana. Tsarovy tsara rehefa malalo amin'ny tompo fa Jesosy Kristy rehefa tonga amin'ny olona tsirairay dia voalaza ny Apokalipsy 7:20 hoe indro aho hozy izy mandondombaravarana. Izany eo amin'ny varavaran'ny fonao izy mandondombaravarana ka raha misy mampandroso aho izy dia hiaraka hihinana aminy aho. Tsy voatery ny olona rehetra ny nandray, ny olona rehetra samy nandre fa tsy voatery kosa nefa ny olona rehetra no nandray. Asa ianao na mba efa sendran'izany tokoa hoe rehefa misy namana na havana ao anatin'ny atao hoe filibana amin'ny fiainany ka raha amin'ny fotoana ianao miresaka momba nataoko hoe baiboly dia lasa midéranger azy le izy satria
ratsy le asany. Mbola ao anatin'le famahizinana izy, mbola maka milomano ao anatin'ny atao hoe maizina. Alaivitsaraintsaina hoe ny olona rehetrarehetra zany rehefa atao anatin'ny famazinana dia mizotra makany amin'ny fahafatesana, satria atao ahoana moa ny ahitanao ny lalana ao anatin'ny atao hoe maizina. Alaivitsaraintsaina fotsiny rehefa tonga amina tranonao ianao, nataoko efa trano efa niainanao elabe ary, rehefa tonga atao amin'ny 12 alina ianao tonga ao an-trano ka nanapika-jiro ianao dia maty ny ampoule, dia tehiteny aminao hoe tsy maintsy midona kely na mitsapatsapa ianao vao tonga any amin'ny toerana atorianao. Ary amin'izay fotoan'izay tsy araky ny ataonao isan'andro hoe manala akanjo ary ianao dia apetraka any dia maka ny akanjo mandro, fa alohanao tonga dia tsipitsipy eo akaiky eo daholo, satria matahotra ny idona tseroa ianao. Dia zay le fahatongavan'ny mazava eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay. Ozy hoe nametraka mihitsy Andriamanitra hoe Andriamanitra naniraka ny zanany mazava, fa maninona no atao hoe zanaky ny mazava Jesosy, satria Andriamanitra dia mazava araky ny tenin'ny Jean 1 Jean chapitre 1 verset 5. Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina eo aminy. Zay no natonga hoe Jesosy Kristy dia zanaky ny mazava ary naniraky ny mazava izy anazavantsika rehetra zay nandray an'ilay mazava. Rehefa malala amin'ny tompo, zavatra sarobidy be mihitsy zany hoe tonga le mazava dia raha tsara ahoana moa ny fandehantsika taloha. Rehefa ohatra ianao ka mandeha amin'ny poto, voasary an-tsaina ange mandeha tongotra amin'ny poto ianao rehefa manalavitra n'le poto ianao dia tadidio tsara fa ny aloka anao zany ny eo alohanao, ny aloka ny tenanao no manaloka ny lalana andehananao. Fa rehefa mitodika makany amin'le poto ianao dia ny aloka anao aneriana, fa ny fahazavana no andehananao. Dia tahak'izay koa tsika rehefa manantona an'le fahazavana lehibe, manantona an' Jesosy Kristy, satria izay voalaza ny Salamy 119:105 hoe fahazavana sy ny fanilon'ny tongotro dia ny teninao. Rehefa manantona an' Jesosy tsika dia manantona le fahazavana. Ary tsy vitan'izay ihany, fa ny zavatra tena nafinaritra dia zao hoe rehefa nandondombaravarana teo amin'ny fononao, rehefa averiko indray mandeha, rehefa nandondombaravarana teo amin'ny fononao arak'ilay voalazan'ny apokalipsy teo izy tsika, apokalipsy 3:20, dia namaly ianao, namaly nanokatra amin'ny fonao ianao. Dia ahoana ozy ny tenin'Andriamanitra? John 2:12-12 hoe zay rehetra nandray azy dia maninona ozy? Dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Rehefa zanak'Andriamanitra ianao dia zanaky ny mazava. Zay mahatonga ny Paoly milaza any amin'ny Tesalonianina voalohany, 1 Thessaloniciens 5 verset 5 hoe ianareo rehetra dia zanaky ny mazava fa tsy zanaky ny maizina. Rehefa zanaky ny mazava ianao dia misy asa zay takina amintsika fa ho developentsika izy rehefa avy eo hoe inona moa zany ny tena andraikitra amin'ny maha hoe zanaky ny mazava. Rehefa tonga zanaky ny mazava ianao dia mazava ho azy fa tsy hiverina amin'ny asa maizina intsony, tsy hiverina amin'ny asa maizina intsony, satria Efesianina 4:2 manambara an'izay. Efesianina 4:10 dia milaza hoe voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy ianareo, voaforona mba haninona? Hanao asa tsara, hanao asa tsara izay fanamboaran'Andriamanitra andehananareo ihany koa. Zany hoe ahoana ny fandehan'izany? Androantsika zany hanavaka ny hoe inona moa zany ny asa maizina, dia inona kosa ny takina amin'ny zanaky ny mazava, inona no asa zay nitoerantsika teo aloha, ary inona kosa ny asa zay tsy tokony hiverina amintsika intsony amin'izao mahazanaky ny mazava asa ianao izao. Voalohany ataontsika point anankiray hoe andao jerentsika kely natao hoe inona moa zany, inona ny zavatra ao anatiny hoe zanaky ny fahamahizinana zany. Ny zanaky ny fahamahizinana dia voasoritra amin'ny Efesianina 4:2-7. Efesianina 4:2-7 dia milaza hoe maizina ianareo fa iny zany hoe tao amin'ny zao tontolo zao nitondranareo ny fiainanareo zay baikony fanjakan'ny maizina, baikony fanaratsy eny amin'ny rivotra. Zany hoe ny atao hoe zanaky ny maizina
Mazava ho azy moa zany rehefa tsy ao mazava dia ao maizina ny olona fa tsisy hoe mazava tsy nanana. Tsy misy an'izany, tsy misy an'izany hoe mazava tsy somambisamby, hoe somambisamby sady mba mazava kely no maizina kely tsy an'izany fa rehefa tsy mazava ianao dia maizina zany. Tsy afaka ny fangaro ireo satria ny maizina rehefa mahita mazava dia miala. Tsarovo tsara rehefa trano, inona moa ny zava-mitranga rehefa tonga amin'ny tranonao ianao hoe ameko ohatra fotsiny rehefa miditra ny trano ianao amin'ny 12 alina dia adinonao na ataoko hoe nanasa vilia na ohatran'izany. Eo ianao mahita an'izany hoe vao mampirehatra jiro ianao dia mitsoaka daholo ny zanaky ny maizina rehetra. Iza ny zanaky ny maizina? Ny kadradraka, ny totozy, ny inona koa ny moka sy ny lalitra mitsoaka daholo vao mipoitra ny mazava tonga dia ny clandestin rehetra miara-mipetraka aminao ao satria zanaky ny maizina. Tsy legalina ny rahany aminao ao. Dia ohatr'izay koa ny asa maizina. Inona ny asa maizina? Tadidio tsara rehefa ny amin'izao moa efa civilisé mpangalatra, efa mazava mangalatra fa tsy maizina intsony, fa raha ny tena tokony izy dia hoe ao anatin'ny maizina no mipoitra daholo satria ianao matory tsara iny no lasa ny mpangalatra miditra ohatran'izay. Fa amin'izao manko tsy azo atao exemple intsony iny satria amin'ny 4 taona izy dia efa mangalatra. Fa ny tiako tenenina dia hoe ao anatin'ny asa maizina dia zavatra rehetra tout est permis satria tsisy bijery dia maizina ianao zany fanjaka maizina ny nisy asa ianao. Inona ny atao hoe asa maizina? Asa maizina dia asan'ny nofo. Asa maizina dia asan'ny nofo. Galatiana 5:5-20 ka hatramin'ny 1:20. Miharihary ny asan'ny nofo. Efa fantatsika rehetra ny atao fitsangajangana tsy ho lazaiko iny. Fa ny karazany hafa be dia be, ao ny von'olona, ao ny miady, ao ny zavatra rehetra izay tena hoe vokatry ny ivelan'ny tena zany le izy asan'ny nofo zay. Ka satria taloha tsisy ny atao hoe fanahan'Andriamanitra, tsisy an'ilay fahazavana, dia mazava ho azy fa baikon'le nofo. Iza no manana fahefana amin'ilay resaka nofo? Satana. Iza manana fahefana amin'ny resaka hoe manery ny olona anankiray manao asan'ny nofo dia herin'ny fanjakana maizina. Izasa ianao fa ino ozy izy? Dia teo amin'izao tontolo izao tondrahantsika amin'ny fiainantsika. Teo amin'izao tontolo izao zany hoe asan'izao tontolo izao eo ambanin'ny famazina nosika tany amin'ny 1 Jean 5:19 dia hoe izao tontolo izao dia mipetraka eo ambonin'ilay ratsy avokoa. Ilay ratsy tafiditra zany ilay atao hoe asa maizina. Izao tontolo izao teo ny hitondrantsika amin'ny fiainantsika fa rehefa nafindra n'Andriamanitra ray tsika, voalaza ny Kolosianina 1:12-13 dia milaza hoe misaotra an'Andriamanitra ray izay namindra antsika tao amin'ny fanjakany maizina ho any amin'ny fanjakany zanany malalany ho amin'ny fanjakany mazava. Nafindra zasy ianao. Ary rehefa ao anatin'ny atao fanjakany mazava mahazava azy fa tsisy fahamaizinana zany. Zany hoe le asa ao anatin'ny fanjakana ohatra andaontsika fanjakana communiste. Dia communiste ny zavatra voizina be ao. Ny impérialiste zay koa ny zavatra idéologie voizina amin'ny firenena. Tsika koa zany atao fanjakana mazava tsy misy an'izany mampiditra sosoka maizimaizina zany, tsisy an'izany ao fa zavatra mazava, zavatra miharihary mazava avokoa ny zavatra mitranga ao. Ijerintsika zany ny atao hoe iny zany ny atao hoe asan'ny maizina. Ary inona kosa ny atao hoe asan'ny mazava? Satria ten'Andriamanitra dia milaza hoe Hébreu 10:4-20. Hébreu 10:4-20 dia milaza hoe aoka ampandroso ny fitiavana sy ny asa soa ianareo. Zay point anankiroa zay no tena bazin'ny asan'ny mazava. Averiko indray mandeha, aoka iraisaina ampandroso ny fitiavana sy ny asa soa, asa tsara izasy ianao. Iny le vao nitenentsika teo le Efesianina 2:10 teo hoe voaforona tao amin'ny Kristy mba haninona hanao asa tsara. Ary maninona koa i Paoly milaza ny Filipianina 1:6 milaza hoe matoky indrindra fa izay nanomboka asa tsara tao anatinareo no mahatanteraka izany mandrapy verin'ny Jesosy. Satria ireo zany ny asan'ny mazava. Ianareo izy fahiny, Efesianina, ianareo fahiny dia maizina ianareo fahiny ka mandehana taky ny zanaky ny mazava ankehitriny. Maizina ianareo fahiny, Efesianina 5:8. Maizina ianareo fahiny fa efa mazava ankehitriny dia mandehana izy tahaka ny zanaky ny mazava. Ahoana zany mandehana tahaka ny zanaky ny mazava zany? Raisitsika amin'izay ny tenin'i Jesosy. Ozy Jesosy indray mandeha. Matthieu 5:5 ainareo tsenjery. Matthieu 5:4-20
ka hatramin'ny fa 40. Ianareo izy izy dia maninona izy nareo no fahazavan'izy zao tontolo zao tahaka ny tanàna miorina eny tapitendrombohitra. alova kitsika mihitsy no mahafinaritra be, lova kitsika vetivety mihitsy Matthieu 5:14 hatramin'ny 16. Ianareo no fahazavan'izao tontolo zao tsy azo afenina izay tanàna miorina eny tapitendrombohitra, ary koa tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy ambanin'ny vata famarana, fa apetrany amin'ny fanaovan-jiro ka mazava amin'izay rehetrarehetra ao an-trano izany. Ao ka zava eo mason'ny olona izany koa ny fahazavanareo mba hitan'ny olona ninona asa soa ataonareo ankalazany indray izay any an-danitra. Izasy ianao raha ohatra ka tena izay tokoa dia point voalohany zany dia hoe ny asa tsara zany ny point voalohany ho raisitsika. Point voalohany ny asa tsara, satria inona ny atao hoe asa tsara? Ny asa tsara dia ny zavatra izay napetraky ny Andriamanitra amintsika toy ny nataon'i Jesosy. Hoe inona ny zavatra nataon'i Jesosy? Mampahery ny olona ketraka izy. Inona ny zavatra voalohany teneniny? Lioka 4:4-20. Lioka 4:4-20 dia zao ny tenin'i Jesosy hoe fanahy Jehovah no ato amiko izy izy ka mahatonga ahy hitery soa mahafaly ary mampitraka ny reraka. Zany hoe zavatra ho ataony asa tsara indrindra ataontsika zany dia voalohany indrindra mampahery ny hafa, mitory ny hafa. Dia inona koa ny zavatra anankiray tena tsara indrindra? Jakoba 1:17. Jakoba 1:17 dia milaza hoe izao ny fivavahana tsara eo mason'Andriamanitra dia maninona ozy? Ny mamangy ny kamboty sy manao asa tsara. Anisan'ny asa anankiray izay tsinjovan'Andriamanitra asianao ny ametrahana antsika eto dia ny fanaovana ny asa soa. Zany dia hoentin'Andriamanitra tadidio tsara fa misy ny atao hoe tribonaly ho antsika tsirairay avy. Mety hiteny ianao hoe fangamody tsy le amin'ny andro farany no misy ny atao hoe fitsarana tribonaly. Misy ny karazany roa ny atao hoe tribonaly. Tribonaly voalohany dia ho antsika kristianina, ho antsika le miara-miakatra amin'ny Jesosy. 1 Petera 4:17 dia milaza hoe miatomboka amin'ny akonan'Andriamanitra ny fitsarana, miatomboka satria maninona ozy ny Hébreu 7:17 hoe tahaka ny nahafatesan'ny olona indray mandeha dia izy ny fitsarana, sans exception atao fitsarana, fa izasy anao kosany tsy hoe ho tsarana andeha ho any amin'ny elo amin'io, fa fitsarana famezana valisoa, famezana natao hoe trône amin'izay asa nataonao. Amin'izay asa nataonao amin'ilay asa soa, mbola ao anatin'ilay asa soa tsika zao miresaka zao. Zao tsara ny tenin'ny Paoly. Korintianina voalohany 3 manomboka amin'ny 1:2 ka hatramin'ny 5:10 dia voalaza hoe Kristy. Alô vakiko mihitsy fa mahafinaritra no tsisy mahay manao fanorenana afa-tsy izay nataon'Andriamanitra dia Kristy zany. Dia ahoana ny toyany? Ary raha misy mandrafitra volamena na volafotsy na vato tsara na hazo na bozaka na milolo eo ambonin'ny fanorenana dia aseho avokoa ny asan'ny olona, fa ny andro no ampiseho azy, satria aseho amin'ny afo izany andro izany, ka dia hozahan-toetra amin'ny afo ny asan'ny olona rehetra. Raha maharitra ny asan'ny olona izay narafiny teo amboniny dia andray valim-pity izy, fa raha ho levin'ny afo kosa ny asan'ny olona dia ho fantiantoka izy, fa ny tenany kosa ho vonjena nefa toy ny avy amin'ny afo ihany. Inona ny dikan'izany? Tsy maintsy zasy anao contrat rendre amin'ny tompo, amin'ny fitsarana momba ny asa soa nataonao, momba ny asa zay mampahazava anao, satria mazava le teniny hoe ianareo no fahazavan'izao tontolo zao. Inona raha mba nazavanao tamin'izao tontolo zao? Inona mba nentinao? Inona ny zavatra vitanao dia ho atao. Indray andro ianao tsara ty tantara ty. Indray andro tany Corée du Sud nisy pasteur amin'ny vady mananjanaka kely lehilahy anankiray 12 taona. Narary mafy le pasteur vavy ary dia maty izy moa. Saika ny teny keo maty soma tsara, maty izy amin'ny alahelo, maty izy. Noho ny nalevina le pasteur vavy dia tratrariva moa zareo. Dia le zanany lahy kely tady tsy etody fa tamin'izany fotoana izany mbola alevina ao anatin'ny tany fotsiny fa tsisy le fasany ambony ireny. Teny zavatra nitranga dia zao
avy be tampoka ny olona efa lasa doty le zanany tsy netonody de tomamy be le zanany papa ozy izy matsy le pasteur zany le papany ao tena velony mama ozy izy fa jereo le tany mihetsiketsika daholy mihetsiketsika le tany ozy izy fa velony mama fa ndao izy lavahana sady mitomany izy de ozy izy le pasteur avy ny orana anaka de vontotofana avao teo de normal raha ohatra ka mihetsika ny tany de netonody le zaza de tomany foana eny anatin'ny tomobile any hoe papa ianao tsy meno herinandro nandeha de ohatrany tomany foana le zaza de farany latsaka atao anatin'ny fon'le pasteur lahy le alahelon'le zaza lasa narary koa fon'le pasteur lahy ary ndray andro tratrany arrêt cardiaque izy maty izy andro sabotsy de mitovy amin'ny ntsika ihany moa rehefa maty zany andrasanao an-trano ny razana de 3e jour izy andeha alevina dia nitsangana izy tsangana tampoka atao anatin'ny vatapaty izy de tsoka daholo ny olona rehetrarehetra nefa amin'le efa avy namonana azy iny de hoe de andeny ny cortège sy ny karazany tsangana izy ho batany le vatapaty fa nitsoka daholo ny olona rehetra akoatran'le pasteur miara-miasa aminy aza mitsoka ozy fa za ihany ty aza mitsoka nareo za velona ty de nono rehefa aveo nasiana ny tantarany amin'izay de tantaran'le fiainana izy hoe za vao maty ozy izy de io kitana hitanareo io hitanareo be de be io izy izy kay anjely de misy kitana anankiroa tamo izy midina avy any ambony de rehefa kay kely izy de lasa anjely de naka ozy de hitako daholo izy izy nikenikenina ny olona rehetra le mamono an'le vatapaty fa za ozy nandeha de no tonga tany ambony tany ao izy de kakabe ao izy fa feno anjely be de be amina toerana anankiray de misy vavahady ngeza be de misy boky ngeza be mihitsy ozy izy de lizy ozy izy tsy anjely mamadika izy fa tonga de mivadika automatique andeha aingana be tonga de tonga amin'ny anarany de mivoaka amin'ny l'écran am'izay ozy izy zahatra mbola kely misy an'izany hoe za ozy izy nangalatra tany mpivarotan'olona voaka teo daholo za ozy izy anisan'ny sisitokany afina mivoaka teo daholo ny zavatra ratsy nataoko rehetrarehetrarehetra ozy izy de tamin'ny faran'le taratasy am'izay nisy sonian'i Jesosy hoe efa nidiviko tamin'ny rahako io olona io de mipotra am'izay Jesosy avany mitantana azy de mahatonga soa ianao ozy izy aty amin'ny Jerosalema vaovao de niditra tao amin'ny Jerosalema vaovao izy de gagabe izy mbola tsy nahita tanàna tsara ohatrao sady ngeza be sady mijiro be mahitsy tanany zany ozy izy volamena tokoa nandehanana ohatra mivoalazan'ny beboly de nandeha ozy izy zay de nampiseho an Jesosy anahy ozy izy hoe reo tanànareo reo ny atao hoe tranon'ny olona zay nisoratra anarana tranon'ny olona zay nisoratra anarana le nitenen'i Jesosy any amin'ny Jaona 4:1 ka hatramin'ny 7 andeha anamboatra fitoerana fany amin'ny trano ndraiky misy fitoerana maro de iverina haka anareo reo ozy izy tranon'ny olona tsirairay avy de misy anarany tsirairay avy de za ozy izy zavatra nataoko voalohany afaka mijery amin'ny vadiko avy eo ozy mba afaka mijery amin'ny vadiko ozy izy fa de nalahelo loatra zay teny ambonin'ny tany de nandeha izy ndao ary ozy izy ampisehako anao fa ao izy de voatonga izy voatonga teo amin'le toerana le trano misy amin'ny vadiny de misy anaran'ny vadiny tokoa le trano de mivoaka avany ny vadiny sy ny anjely de vomivoaka le raha matoa moa de fa bonjour mon frère, bienvenue mon frère de kivy be hony izy fa ahoana koa ty tsisy chéri tsony fa lasa frère nanomboka oviana de ozy Jesosy hoe ty tsisy an'izany tsony tsisy ny lasy vavy tsony ozy izy fa efa ray ihany nareo tonga ty an-danitra de inona ny zavatra ary inona ozy izy ry trano ngeza be ohatran'ny stade ngeza be ohatran'ny stade couvert ary de andaontsika hoany ozy izy de ampiseho Jesosy anazy zany de feno olo-masina be de be mideran'Andriamanitra de eo zany le Andriamanitra ray hita am'izay hoe ohatrany tendrombohitra ngeza be mazava be azavana ngeza be de milohe azy isan'andro ny anjely be de ny olo-masina zay efa maty taloha tamin'ny andron'ny Ancien Testament ao de milohe azy eo daholo de ozy izy mantsy any Jesosy hoe de ino ry azo rery to misy voankazo de mihina ny anjely de io ozy izy ho an'le anjely de lasa misy fahatsarana ny tarehany de lasa manitra be ny zavatra andalovany de ny zavatra nanontaniany am'izay de hoe ary mba aiza ho any tranoko de nentin' Jesosy hijery ny tranonao ianao ndao ary ozy izy hijery ny tranonao ianao tonga tao am'le trano izy de ozy izy mantsy jerevana zany niditra tao izy tsisy WC zany tsisy dosy de aty ane tsisy an'izany fivoahany zany tsony satria mihinana an'io tsy mivadika zavatra maloto fa io zavatra fortifiant ho an'ny fanahin'olona aty an-danitra de nanontany indray izy ary mba nankaiza ny tafo atao tsisy tafony anefa ny olona misy tafo de ozy izy hoe miasa tsara ataonareo any tany de miariary aty ny zavatra rehetra maty ianao izy tsy navita asin'inona de mety fototra ny ipetrahanao aty an-danitra zay le hoe mangasiasy ianao homenatra tsy mandray ny satroboninahitra fa ianao izy izy mbola tsy tonga ny andro afatesanao de andahana tohizo ny asanao anaovanay ny tranonao ho vita miaraka amin'ny
tafiny dia nandeha izy dia nandeha amin'izay izy tsy afaky nitazonanao ela aho zy Jesosy fa tokony efa andehanao dia mbola nanontany farany izy hoe ary ino le ohatran'ny resto ngeza be tena ngeza be dia nety niditra tao dia hoe io ny endrasana amin'ny fanasan'ny zanak'olona rehefa ho avy ho any an-tany aho izy akan'ireo olona rehetra izay nanolo tena ho aho dia io amin'izay ny fisakafoanana rehetrarehetra dia efa misy ny anaran'ny olona tsirairay avy hitadiny io fa zaho izy ho avy fandana teny eny ny olona fa ho avy aho ary asivo manao asa ampanaovina azy ny olona satria rehefa tonga aty izy dia lasa mifampijery amin'ny hafa zany hoe ndry tena ty zany le kamokamo tany ambonin'ny tany ty zany le olona tsy nahavita ininona ovonjena ihany ny tena nozy kanefa tsy indray valisoa izy zany hoe mety ho 400 an-danitra indray zany tsika ka zay zavatra izay zany no asa ampanaovina azy ianao ety an-tany amin'izany fotoana zany tsisy tsony le fanamelohana satria tsika miakatra ny an-danitra miaraka amin'i Jesosy tsisy tsony dia miditra amin'ny point anankiray be farantsika hoe inona koa zany ny asan'ny atao hoe fahazavana ny asan'ny zanaky mazava dia fitiavana fifankatiavana fitiavana ozy izy maninona moa Paoly laza tamin'ny voalohany telo no mitoetra ozy 1 Corinthiens 13:13 izy matadidy an'izany ireto telo reto no mitoetra dia ny finoana fanantenana ary ny fitiavana ary maninona ozy ny fitiavana no lehibe indrindra fa maninona no fitiavana no lehibe indrindra satria Petera voalohany 4:4 dia milaza hoe ny fitiavana manarona fahotana maro ka ny olona tsy manam-pitiavana oanao izy 1 Jean 2:9 izay milaza fa mandeha amin'ny mazava kanefa mankalandralany dia mandainga fa mbola ao amin'ny aizina ihany izy kanefa ny olona anatin'ny aizina dia maninona 1 Jean 3:15 dia milaza hoe tsisy olona andova ny fanjakan'Andriamanitra ny mankahala ny ralahana le ava-malalo amin'ny tompo asa anankiroa no tany isantsika teo asa anankiroa ny mitoetra sao dia banga amin'ny anankiray tsika na sao dia ny ray ny vitantsika be fa ny anankiray kosa neglizentsika fa reo dia miankina amin'ny fiainantsika ny olona tsy manam-pitiavana moa zany dia efa perdu d'avance satria asa maizina ny tsisy fitiavana asa maizina dia ny korotana izay tsisy fitiavana fa ny asa faharoa dia ny fanaovana ny asa soa asa faharoa dia ny fanaovana ny fanampiana indrindra hozy izy fa ny ankonan'Andriamanitra samy kristianina zany dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany hivavaka isika eny Andriamanitra ranay renay tokoa zany hafatra ao zany satria izay tokoa raha dia tena hoe manadiny manao an'izany zavatra rehetra zany fa dia kristianina mijoro fotsiny fa ny fonana aminao zay rehetra lasa aoka ianao mandrakariva no ampiasanay satria tempoly izahay fananao no velona tao anatinay ka ianao le fanonteny amin'ny Filipiana 4:13 dia milaza hoe Andriamanitra miasa ao anatinay atateraka ny sitrapony sy mifanindrina sy mifanindrinao ka aoka izany ho tateraka aminay voninahitry ny anaranao amin'ny anaranao Jesosy amen.